Ny zavatra nyvoriana ity tanatrika ny telo andro tamin'ity atao hoe session extraordinaire ity dia mikasika lahadinika telo. Ny lahadinika lehibe indrindra ny jerena tao dia hoe ilaina mivoatra ny ataontsika hoe organigramme fa tsy rafitra mialatsiny amin'ny teny frantsay fizie koa fa mivoatra koa ny organigramme zay mitantana ny tanàn'Antananarivo zany dia nisy fanotsiana tsy maintsy nentina tao amin'ny plan-kevitry ny tanàna io satria ao ny manana fahefana afaka manitsy an'izany dia tapaka tamin'izany zany fa nahena ho direction adjoint anankiroa no eto fitantanana ny tanàna Antananarivo adjoint maire roa any amin'ny direction kosa dia mitombo io tolo-kevitra izay natolotra anay io dia lany maro anisa rehefa ohatra moa ka nanao an'iny fanotsiana iny dia tsy maintsy misy fehitraikany izay any amin'ny toe-bola ny toe-bola na budget zay menay ny exécutif zany na mpanatateraka dia tsy miova akory fa tsy maintsy namboarina zany hifanentana amin'izay rafitra vaovao hitantanana ny tanàna Antananarivo izay satria nisy manana fanarenana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Hitantsika tsara fa manao ezaka lehibe tsika zao amin'ireny fijanonany fiarakodia, ny tsena sy ny fanadiovana ny tanàna. Marina fa nampiasaina ny teny Anosipatrana feno le toerana tsy maintsy mijery toerana hafa dia ny fampiraharaha zareo amin'ny orinasa anankiray dia ny orinasa Deco zany dia nangataka taminay izy hoe ekenareo hoe ny fampiraharahanay ny zava-tio tsy misy vola incidence budgétaire akory na hoe vola tokony aloha tsy misy fifanarahana firy fa rehefa ilain'ny orinasa kosa ny taniny dia alaina manalaka amintsika dia rehefa nitoniana tao amin'ny conseil municipal zay tapako ny maro an'isy fa hoe zavatra fifanampiana konjomaika fotsiny zany tsy manina fa azo ataonareo zany mifampiraharaha amin'ny orinasa zay voalazanareo io fa dia menay lalana nareo fampiraharaha zay. Ny zavatra tena tsapanay tao zany amin'izao fotoan'izao dia efa mimatanjaka ara-bola tsika tsy marina volazana hoe mireraka na dia tsy misy azy ny fanampiana ho any fanjakana foiberitra amin'izao dia mandeha tsika ary miroso makan'izany satria betsaka ny ezaka atao efa taona ny mandana ny fepetra menareo anarenanay azy valvolana zao ny lasa dia raha tsika nga mamiaraka mahita raha efa mila mirosotransika dia zay ny zavatra lazaiko. Voalohany teny aloha dia saotra be dia be ny conseil municipal izay eto amin'ny exécutif nandano soamantsara ny fanitsiana ny teti-bola fanitsiana moa zay ary fanitsiana ihany koa ny organigramme tsy hoe fanovana fanitsiana mba efanaraka tsara amin'ny politika fa mpandrosoana ny commune dia efa mihatsara tsikelikely ny facture-mbola atao amin'ny commune na dia mbola tsy ampy ary fa mihatsara tsikelikely satria zay zao dia mahafaka manao tsara mihitsy ny karaha mampiasa hatramin'izay ary efa nandao prime mampiasa rehefa manao investissement tsikelikely amin'ny fanamboarana zay azo tokony atao amin'ny resaka voarizana amin'ity taona ity tsy maintsy manao ny recensement fiscal izay miara-miasa amin'ny direction ny impôt sy izay ihany koa manatsara manao an'izay réforme zay satria ato misy responsable manokana mikasika ny réforme zay ny tianay ho amboazy dia misy milaza mantsy hoe sahiriny izay marina fa mbola sahirina fa kosa azo lazaina zany zay fa manomboka mihatsara satria efa voalohany tsara daholo ny dépense de fonctionnement tokony ho tanterana zany atao amin'ny commune urbaine. Ny tena marina angambany tsy nefra no organigramme fahintelo ny organigramme voalohany dia ny organigramme faloha fity fatelo ty tsy fanovana akory fa tiako apetraka zay fa fanitsiana izany hoe le maire zany dia ihany manaraka azy ny adjoint au maire tsisy miova zany maraka ny adjoint au maire secrétaire général dia miaraka amin'eo ny direction rehetrarehetra mahatonga le izy ahitsy zany satria eo amin'ny mission sy attribution ny anatin'ny organigramme ny adjoint au maire miakatra zany dia manao an'le hoe niveau stratégique zany hoe manao ny conception
manao ny stratégie ary mijery ny modalité de mise en œuvre an'izay politique sy vision ataony madame le maire zay sy ny commune urbaine zany ny niveau anankiray ty ambany zany atao hoe miaraka amin'ny secrétaire général ireo organe exécutif iny hoe manao mise en œuvre opérationnelle an'le zavatra tapaka tary ambony zay zany tena nahisy tamin'ity zany hoe fanomezana ndraiky tabiby kokoa ny secrétaire général zay le fanitsinina fa tsy de tena fanovana satria tsy miova mihitsy zany le atanatohatra ao anatin'le organigramme